Manoloana ny zava-misy amin'ny fitantanany tanàna Antsirabe dia nanao antso avo amin'ny tompon'andraikitra Mahiefa ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana. Miasimba ny tanàna Antsirabe araka nambaran'ny solombavambahoaka Michel izay voafidy tany an-toerana. Raha ny fanazavana, misy ny fanolihan'andraikitra noho ny olana misy eo amin'ny filohan'ny délégationna manokana ny toerana sy ny mpiasan'ny commune izay manantanteraka fitokonana. Potika ny tanàna, ny fako tsy voala, ny lalana potika, ny fahalotoana maro samihafa. Tena nisy dégradation totale mihitsy zany mahakasika ny Antsirabe. Ny antony dia nisy fanoliana andraikitra. Ny tompon'andraikitra ao amin'ny commune milaza fa tsy voaloany subvention, tsy voaloany karaha mampiasa, dia ny mpiasa manoloana an'izay fotoana izay koa manoloana an'izany zavatra zany dia tsy miasa ny mpiasan'ny commune fa grève ary tsy menatsiny izy satria olona mamelom-bady aman-janaka lasa manao sarakatsaha ny mpiasan'ny commune satria mba te-hampianatra ny zanany izy tsy misakafo amin'ny zanany. Nefa dia amin'izao fotoana izao raha misy indray ny raharaham-pitsarana izay miandry ireo mpiasan'ny commune tsy miasa ireo, ka dia eto zany dia manentana ny mpitondra fanjakana ny tena koa tokony hojerena akaiky ny mahakasika ny commune Antsirabe izay deuxième ville de Madagascar, izay asina mahafirenena anankiray any Madagascar satria sady ville touristique no industrielle no économique Antsirabe zany. Ny fambolena ny tena fotom-pivelomana maro anisa mimponina ao Antsirabe, miasahirana mimponina ny toerana araka ny nambaran'ny solombavambahoaka. Antony izay nanantanterahany ny hetsika ara-tsosialy tany toerana ny 20 Novambra lasa teo. Anampiana nataon'ireo fianakaviana marefo niarahako tamin'ireo pasteur mpanao asa soa avy any amin'ny firenena Corée du Sud, pasteur Ramato Liong izay mahay miara-miasa amiko dia nanao hetsika goavana izay tao fijerenan'ny fianakaviana sahirana, dia izay nahatratra 900 fianakaviana sahirana tao anatin'ny fokontany 2020, dia nanomezanay vary 5 kilao isan'olona izay tsy nasiana tampony fa dia nafitiavana ny vahoaka ary be dia be ny asa soa sy fanampiana ny vahoaka izay vitanay eo amin'ny faritra Antsirabe. Ao ihany koa ny fanaovana ny borne fontaine, ireo fokontany tsy manan-drano rehetra any amin'ny périphérie dia ezahana mba hisy ny borne fontaine, ka efatra zao ny fokontany efa nahazo. Eo andala moa ny fokontany mandrangy amin'izao fotoana izao izay hotokanana amin'ny 10 Desambra indray, dia isaorana betsaka eto ireo pasteur Christian Seoul Light and Salt. No marian'ny solombavambahoaka Michel fa mitohy ny hetsika ara-tsosialy tantarahiny ho fanampiana mimponina ao anatin'ny district Antsirabe.